Antsiragnana nitondra fagnazavagna ny préfet n'Antsiragnana magnoloagna ny fitakiana izay nataony fikambanana fitimi makasika ilay tany terminus ao Antanifotsy fokotany Anamakia distrikany Antsiragnana voalohany. Ny 31 mai 2026 lostio igny dia nagnano fagnambarana ny amin'ny fitakiana ilay tany terminus ao Antanifotsy fokotany Anamakia distrikany Antsiragnana voalohany ireo mpikambana ao amin'ny fitimi na ny fikambanana tsy mialonjafy eto Diego. Nilaza mo ireto farany nandritra igny fotoagna igny fa efa navita dingana amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ilaigny jiaby amin'ny fisitrahana ity tany terminus ity kanefa misy olo fanjakana vitsivitsy no manakana izy ireo tsy hisitraka ity tany Antanifotsy ity ho iatran'ny fagnazavany izy ireo agnatiny ity horonan-tsary ity. Dingana efa vitanay dia efa navita délimitation, efa nahazo numéro d'affaires 124 FN 124 VD bara 21 ary efa vita soea agna ministra ny antota taratasiny fikambanana tsy mialonjafy. Dia raha ny tena fagnazava raha tena marina zany dia hoe efa hoan'ny fikambanana tsy mialonjafy ny terme. Magnoloagna igny fitakiana sy ny fagnambarana izay nataony mpikambana ao amin'ny fitimi igny dia nitondra fagnazavagna ny préfet n'Antsiranana fa tsy andraikitry ny préfecture ny mikarakara ny fisitrahana tany fa ny domaine sy ny topo no miandraikitry izegny. Nambarany ity farany ihany koa fa tsy nahita maso ny atonta taratasy mikasiky fangatagna ity tany terminus avy amin'ny fikambanana fitimi ny tegnany. Fagnazavana mahakasiky zavatra nandalo tamin'ny hainao manjery tamin'ny herinandro ity dia milaza fa i préfet dia manakantsakana ny fizakany olo-pirenena amin'ny fikambanana raiky ny zony mba hisitraka ny tany. Mariny fa zay atonivon'ny préfecture dia tsy mikarakara ny fisitrahan'olo tany hoe fangatahana tany, traité dossier ny tany dia agny amin'ny domaine sy ny topo mikarakara iny. Fa ny tany mandalo aminay aty dia tany nangataha rehefa mamaramparana procédure ny domaine privé de l'État, ny tany azo angataha, tany mpanjakana azo angatahan'ny olo-tsotra no mandalo aty ataoko sonia. Ka azavaiko zay. Ka raha mahakasiky zay fananantany zay dia marigny fa mbola tsy tonga tsy nahita maso antota taratasy ny fikambanana voalaza io nandalo taty za ary mbola tsy tonga aminahy. Dossier reka hoe no laviky tsy soniaviky na namila filay. Fa kosa ny zavatra nisy fotsiny ty voalaza tao agnarako hoe manakantsakana zahay dia tsy manakantsakana. Fa zava-nisy dia tamin'ny 2024 iny dia nahazo fangatana fiaraha-miasa avy tamin'ny distrikny Antsiranana faharoa zahay tatonivony OMC régional zany hoe OMC régional zay nitarihin'ny préfet ny fitsarana, ny miaramila, ny zandaro, ny polisy fa atahorana ho isy fifandonan'ny fokon'olo ary amin'ny faritry magnodidina tany amin'ny tarana igny tamin'izay fotoagna. Ka tamin'izay moa zahay dia nahazo renseignement tamin'ny alalany ny tompony andraikitry filaminana tamin'ny faritra de commandant compagnie dia nanao fivoriagna zay tato niaraka tamin'ny équipe ny Dego 2 niaraka amin'ny tompony andraikitry filaminana jiaby ny OMC raha manontolo ary niantso le tariky le fikambanana voalaza. Niantso azy hoe fa akory marigny zava-misy agny zavainy fagnazava fa mahazo zahay renseignement fa raha midiny agny ianareo amin'ny alahady io dia ahiny sao dia misy fifandonana amin'ny fokon'olo agny koa. Ka zay zay nilamigny nataonay tamin'izay dia soragna moa tamin'izay dia nalefa tagny fogna koa ny fitandro fiarahana sao dia sagnatriavagny tsy mijanona amin'ilay filazana ambava nataonay taty dia nilamigny tamin'izay. Igny ihany no nandresagna fepetra fa tsy sagnatriavagna hoe ka tany io iza tompony tany nazovy nagnajary tsy nisisa tsy zay mihitsy ny andraikitray fa raha misy ayahy
hisian'ny korontana na fifandona na agnaty tragno io na andalambe io na ampivoriambe io na ankianja io naiza zahay tsy olo tegna mpanjakana dia tsy maintsy mandray fepetra. Ino fepetra raisinay dia voalohany mamantatra zay zafa misy zay dia raha hita fa tombony na aiahiko fa mety seho le zafa tsy maintsy mivory zahay mandray fepetra fa tsy préféreriky mandray fepetra fa kosa io le organe mixte de conception mizaha stratégie hoe akory isorohana tsy isehoany zay tranga zay zany asa nataonay tato fa tsy sagnatria hoe nohony io de fikambanana zao io de sakana na hoe nohony ray andro io de tsy any mitsy atsika fa zay fepetra rehetrarehetra sady iainantsika ary mbola mitohy hatra am'izao zay fomba fiasa zay fa tsy sagnatria hoe nohony fikambanana io de hiseratra amin'ny tany de ho sakatsakana ary aveo nanana zay natsy zay koa zaho préfet dia fantako fa tsy mikarakara hoe fomba na hanakantsakana hoe ray andro tsy tokony hanantany fa ny anjara andraikitro fantako tsara reto domaine de compétence ka magnentigna atsika jiaby voakasiky igny raha igny hahatsapa jara ary indrindra koa tsika vahoaka jiaby na nareo mpikambagna am'le fikambanana koa tsy manana tombontsoa mihitsy préfet hanakatsakana atsika ka ivona amin'ny targetany fitondram-panjakana am'izao hoe fa any vahoaka ny tany tegna efa maro ny titre nivoaka avy taminay tato zay niaraha niasa tamin'ny domaine ho an'izay mandalo amin'ny satria misy ny mandalo amin'ny atra de soniavy ny préfet maro tsy mbola nisy olo nampijaliny tamin'izay fa ny agny amin'ny commune koa le karatany ataon'ny maire dia nandeha tsara jusque zao tsy nijerena tavan'olo ka asia ilaigny ihany asiagna fagnazavagna momba zany fa zahay de tsy fahavalontsika na fikambanana atsika na olo tsotra ka mba hanagna tany indrindra tany najarisina zahay tsy fahavalo ary tsy sakana am'izay ary za koa mba solo-tegna mpanjakana zao miaha ny fampandehanana reo raha-mpanjakana jiaby reo de magnentagna sampandraha-mpanjakana jiaby hifagnampy am'izay olo liagna te hizaka ny tany zay najarisina araky ny lalagna velona hagnampy atsika mba azahoanjareo tany zay nangatany zay. Nanamafy hatrany ny préfet Nantsiranana fa tsy manakana velively ny tombotsoan'ny vahoaka ny tegnany amin'ny fisitrahana ny tany amin'ny mahasolo-tegna mpanjakana izy aty an-toerana. Tsy mivoagna ihany koa amin'ny targetra amin'ny fitondram-panjakana dia ny hoe ho an'ny vahoaka ny tany. No amafisin'ny préfet Nantsiranana hatrany fa ny fikambanana rehetra dia afaka miasa avy hatrany rehefa mahazo récépissé ary indrindra rehefa ara-dalàna. Ny fikambanana tsotra zay manan-kery zany hoe zay sahaniny hitsy-volana enimpolo tsipiky 3 tamin'ny 3 oktobra tamin'ny taona enimpolo na ordonnance 60-133 ny fikambanana zay fikambanana tsotra zay nomeny district récépissé na ataonay epoka sady za moa sady chef district za no sady préfet zay ny titre anahy chef district za raha digo Antsiranana 1 préfet zao raha régional dia ireo fikambanana reo dia afaka miasa avy hatrany rehefa nahazo récépissé amin'ny district ka raha ivory na hagnano tatitra na hampandroso asany izy tsy voatery hangataka alalagna aminay aty fa afaka miasa izy matono omegny alala fa tsy mila lalagna zay vao hagnano raha ry afaka zay mihitsy le tandro hoe biaka hampandroso atsika hitondra asa fampandrosoana ho an'ny mpiarabelogno ho an'ny faritry misy atsika ho an'ny firenena zay mihitsy ny dikan'le fikambanana fa kosa atsika mila magnara-dalàna ny zavatra mety hisy ampiady na hampanakorotana dia sorohontsika ary zay nisy nefa ny zavatra madinidiniky sy hafa raha zavatra maro zay feheziny lalàna ohatra hoe hagnano fihetsika tsain-dalambe ny fikambanana na hagnano fivoriagna le mety tsy mahakasiky fikambanana na mety maneho hatezeragna na mety fanohontohinagna filaminana igny hafa iregny raha zay kosa izy dia anaovagna fangatahana manokana fa kosa raha fikambanana na hagnano tatitra io na hagnatanteraka ny asa tsy voatery magnano fangatahana
antsika fa magnanaova azatsika afaka mihitsy angataka efitra magnano fivoriana mahazatra dia magnano azatsika zegny angamba ny mahakasika fikambanana fa tsy zahay akory hoe préfet tsy nagname lalagna zahay ivory na tsy nagname lalagna zahay andeha ary na gauche na droite tsy magnano zay zahay ary ny olo jiaby andeha hikarakara tany tsara nangataka lalagna amin'ny préfet